Signare ao anaty membre CSM mitokana amin'ny baiko tompoko. Ny feuille de route koa na ny verina hoe inona ny antony ampiaro Andriamatoa zay na fololopika tsaroko tsara nany andrianao a. Ataovy ny ady amin'ny kolikoly, ataovy ny fahitsiana ary joro amin'izany tsika ariavana. Raha mbola verina naompy sa tsy naompy zany hatreto dia ohatra mbola somary tena kivokivy ihany a, fa dia mampahery tena ako. Hoe engany fanamasina ariavana hiasa amintsika mpitsara, hiasa ao anatin'ny fahitsintsika, hiasa ao anatin'ny fahadiovantsika, ary hianona tsy andray afa-tsy ny karamatsika na otsinona ary zany raha teo ny iainanay a nalitsy ny fotoana tao anatin'ny fitsarana. Andriamatoa zay na filolobrika manatanteraka ny fampiarana ny tandalana izay ao anatin'ny fitsarana. Kanefa raha sanatrimo mieritseritsika menakavy hoe andeo any amin'ny ministre zay fa hitaraina dia ministre ny fitsarana tompoko tsy mandray olona. Fa izao kosa mandray avy fitarainana. Atao réclamation na doléance. Dia tonoiny eo hoe iza le olona nakavola taminareo sanatria. Mety tsara ve? Mety praky zara ve? Mety olotsotra ve zay manao panera na manao panelanelana? Dia lazao any amiko a dia haiko mandamina zany a fa mihetsika avokoa ny bianco sy ny paka zay miara-miasa amintsika. Tsy fataorana zany ravana. Ity resaka kolikoly izay mambotry firenena ity a amina sehatra maromaro, ohatra ihany ilay nitenentsika teo sehatra ny fitanterana, fa ny sehatra ny fanabeazana ahitantsika an'izany, sehatra ny fahasalamana ahitantsika an'izany, ny sehatra ny filamina, sehatra ny fiompiana, sehatra ny fambolena ahitantsika an'izany rehetrarehetra zany. Indrindra moa ny ataontsika hoe ireny a tsenam-baro-panjakana samy hafa ireny, indrindra ireny ataontsika hoe service na asa ilaina nyreny androm-panjakana samy hafa ireny. Zany zavatra rehetrarehetra zany anefa tsy natao hoe taotrano tokony ho an'olo tokana, fa tsy vitany irery zany ka irahantsika rehetra misala mifanometanana ary indrindra ihany koa manokatra varavarana ihany koa ho an'ny rehetra. Fa mpandrosoana ny firenena no resahantsika, fa ao anatin'izay firenena marobe ny zavatra mety ary azo atao ampandroson'ny firenena. Sehatra maro isan-karazany, ao ny fanabeazana, ao ny fanatanjahantena, ary tsy atao ampanjavatra ihany koa ny resaka fahasalamana ihany koa indrindrindrindra. Ilaina daholo zany zavatra rehetrarehetra zany. Izy io tsy hoe alefa aloha amin'ity taona ity ny sehatra iray dia afaka heritaona indray manao ny sehatra anankiray manaraka, fa mila miara-miainga ireo. Ny zavatra misy anefa radini antsika ane dia tena hoe ilay teti-bola eto amin'ny fitantanana ny firenena ve no tsy misy, sa ilay teti-bola mihitsy no tsy avoaka araka ny tokony ho izy, tsy omena in'ilay tompona andraikitra anaovany sy amin'ny tany asany ara-dalàna. Raha miresaka zao tsika teo ny fitaterana ao anatin'izany ihany koa ingeny resaka hoe fikojakojana ny lalana fa ilay teti-bola ao anatin'ilay izy ane tena mampikilay, satria tsy mandeha any amin'ny lalany kory ilay izy, tsy omena ny enti-manana ilay tompona andraikitra isa-tsokajina. Ny zavatra nahagaga ny saina vaovao nivoaka omaly moa iny taorianan'ireny tatitra ny filakevitry ny ministra ireny hoe isy ny teti-bola hoentina mikojakoja ny kianjan'ny bareny Madagasikara mba ahafahana zany le teti-bola. Iny aloha mbola tsy azoko eto tanana hoe ohatrinona le izy, fa ny fantatra aloha ny lany 770 tapitrisa dolara ny vola lantsika. Donc jerena hoe mitodika fotsiny tsika ao Maroka raha ny kianjana anaovantsika baolina omaly ny fampitahan'ny kianjan'ny bareny Madagasikara kely izy aloha, kely izy, kanefa ao anatin'izay raha mijery ny kianjan'ny bareny Madagasikara isika, zavatra efa fantatra anisan'ny tena hoe olana anankiray ho an'ny kianjan'ny bareny Madagasikara. Ny bozaka moa maresaka, fa eo ihany koa ilay hoe
lalana ivoana sécurité le sécurité izay fidirana sy ny fivoahana zay ane anisan'ny fipetra notakiny de mijerytsika be deabe ny teknisiana ireo ministry ny fanatanjahantena teo aloha anisan'ny ataon'ny membre teo anivon'ny kafa ihany ko mahafantatra tsara ane reny fa iza moa zany nomenan'ny fitantanana an'ilay fanamboarana ny likanja olona mahafantatra tsara an'izay zany ve de anjarantsika rehetra hoe olona tsy mahafantatra any amin'ny resaka hoe kojakojana ny tanànany ananany trakefa tsara mihitsy zany fa aty amin'le resaka fanatanjahantena teny hoe inona ny tena ilainy sao tsika mantsy manao famoaham-bola fahatany fatany de lasa hoe zao ka zao ngely izy manjary tsy tonga aty amin'ny tanàna ndringa le entana raha vao tsy mandeha le fandehany le entana ohatrany ahoana moa zany zay le entana avany amin'ny tanàna manjary tsy tonga aty raha vao tsy mba mandeha le tsolotsolotra zany rasta masina raha ngava ty Atsirabe oui fa ny tena marina nge sokola de zao le corruption nge fa système eto Madagasikara ka noho izany ianao zany raha ohatra manota ndray ianao zany raha tsy manao corruption eto Madagasikara satria fa système malizika nefa corruption zany tokony hoe ivelan'ny système za tokony hoe système efa mandeha zany zay vao miady amin'ny corruption fa raha hoe le efa système eto tanàna mihitsy zay le lazaiko hoe tsy tonga aty tanàna indray le entana oara karanga marina ok raha zoky mazotoraka merci kokoa daholo yo mankasitraka ny avy any Atsirabe fomba fijery hafa zay ary mety mitombona sy mifandray amin'ilay ataontsika hoe resaka n'ilay namatsika avy any Toliary teo mba tsy resahako sy ny eritreretako zavatra hafa satria somary niteny ihany hoe rasta mantsy izy teo raha tsy diso de zay no itenenany azy zany raha isika aloha ny antso manaraka miaraba tompoko miaraba anao eny tompoko teo na fandehany misaotsanareo amin'ny Kolo TV nanao an'izao lohahevitra amin'ny resaka fitaterana sy mikasika ny polisy zao ina moa tiako tenenina hoe ny polisy ny gendarme ny fitaterana de vary sy rano io tsy afaka misaraka araka io tsy afaka misaraka io fa mifanoatoana eo satria zay le efa mahita amin'ny firenentsika fanoatoatsy ho lavo ny corruption zany de efa iainana tsy amin'ny lafin'ny fitaterana io ihany fa amin'ny lafiny rehetra amin'ny eto Madagasikara amin'ny lafiny rehetra le corruption io aza mbola corruption maivana tena faran'izay tena maivana faran'izay zanjo io zao ohatra zao andeha zao concours be da be zao concours andeha zao fampidirana miasa ao amin'ny fanjakana bibin'io fa mety tsy tenenina ntsony angamba ny fa tena hoe mampalahelo ny zanaky ny tantsanga zao misy lasa fonctionnaire tsony satria tsy manam-bola zay le mahatonga ny teny hoe tena mafy zany le izy fa hoe mentsika reny moa mbola hoe corruption faran'izay tena milady any amin'ny tany zany hoe ny polisy ny gendarme ary ny fitateran'izay zay ny tena hoe corruption farany ambany be fa misy afaka eto Madagasikara io raha tsy tena hoe misy olona tena volona anova mihitsiny anty Madagasikara ty vao afaka io fa raha tsy zany vao mahay agrave de za tsy ana tena mihitsiny hoe ho afaka io de misaotsanareo kolo mankasitraka anao am'izay fanehokevitra zay fa am'izay fotoana zay raisitsika aloha ny antso satria dia metsika fahafahana ny mpiainotry sy ny mpandray anjara miaraba anao allo eny tompoko efa tafiditra anao de mana fandehany zay aty tsara hitanao mandeha zao le fitarana valin'ny vokapidiarana mera mitindry tribunal administratif io mangataka ny filiara rehetrarehetra zany tsy efa hita fa hoe anao zavatra tsy mandary ndray zany zalahy reo mitarika ny volomboasary reo anao zavatra tsy mandary de le mera tsy lany teo ndray olan'igny ndray zany androany de mangataka ny filiara manontolo zany hoe mba ray hina hanohitra n'io fanaovana kolikoly ara-filiarana io de
tahaka zay koa toliara-bazy aleo mihitsy zany tsika toliara zany mba hoe manohitra miaraka amin'ny zalahy any ankoly-maliniky sy ambanivohitany regny fa raha tsika titany de ndeha any toliara-bazy io satria zalahy tsy mety miala eto mihitsy toliara-bazy io inona nga ataondreo eto toliara eto rehefa tsy tian'olona tokony hiala ary voalohan'ny firenena tokony hotrandriny volamena Antananarivo ao rehefa tiana fanakarena Madagasikara fa ny volamena ane mampanakarena zany hoe ka izay mba ny hevitro ka ampitapitaonareo amin'ny vahoaka ny toliara manontolo. Mankasitraka anao mino fa efa voaray an'zareo zany satria ny fandarana de manerana ny nosy manerana zao tontolo zao ihany koa ary mivantana ihany koa maro dia maro ny mpanaraka antsika fa ny raisitsika aloha ny antsy manaraka miaraba tompoko Ayan, biar mana sebesar orang yang tamat ya. Iya tupku. Main raja tu dan tu pandemi ni ayan apa buat nanti nilai ini mesti publicity mandeo. Di mana kata saya, wala boleh biar mana nak kaskan lewe korupsi apa tu saya buat tu. Kalau piramina nawan mereka agak kuat itu. Pada cara be, harus sudah ni yang mana wanita cara be nana sama korupsi apa tipe saya pas sampai di jauh. Sekitar piramina cara tahu ni. No manusia yang derawu mereka aktif di korupsi. Mano sesian ni yang kalangan semua dia nak orang positif di diferent. Kecil sana semacam tu semacam software nas ini semua terus mobil. No mano di korupsi. Lalu orang mana di sini sekitar piramina nasi semua bersaksi ya. Kah ini sami nung dia nom sesian mai. Ini harus cara rekudel lana tu. Ini harus cara Ina waktu kan kami sudah mano korupsi kan. Korupsi aktif. Maksudnya nak septemina komplisi nom tu yang penuh dengan pandai tu. Jadi kan, ada tahu setiap publikasi ini kita mandi tambah jadi dalam sobat mulai ini di ukir kabaciam sih. Mengatakan bahwa habis anarom tapi itu dia ny resaka hoe mpitandro ny filaminana itsekilany ihany koa ny resaka kolikoly ihany koa raha tena atambatra izay rehetrarehetra izay dia samy tompona andraikitra ny tsirairay avy manomboka amin'ny tenako manomboka amin'ny tenanao manomboka amin'ny rehetra ihany koa ny mpitandro ny filaminana ihany koa ary ny mpitandro ny filaminana tena atao ampanjaka izay atao hoe filaminana izay raha misy ny tranga ana kolikoly na amin'ny endriny inona na amin'ny endriny inona dia tokony ny mpitandro ny filaminana aloha no manitsy avy hatrany aza eritreretina zany hoe ka satria misy mena amin'ny raviravy ka eton satria misy volo ty dia hoe nareo io zany nareo no nitarika an'ilay kolikoly fa dia hoaniko ihany ty fa rehefa eo ianareo ny diso fa isika rehetra dia samy dimo samy kakazo ny fitenenany tanora izay rehefa ao anatin'izay atao hoe tsy fanaran-dalan'izay ary tena hoe ilaina ny fametrahana an'izay atao hoe marina sy mahitsy tsika hoe somary voaresaka foana moa ny mpitandro filaminana sasatsasany fa na mandeha ny an-dalana eny ary nge ny zavatra tsikaritra eo anatin'ny fitondran-tena ihany koa dia ahitana hoe tsy fahamendrehana mila hitsy zany zavatra rehetrarehetra zany porofon'izany ohatra azo mivaingana asika resarana ohatra zao ny fanompana ny teny ratsy eny an-dalambe eny zany teny ratsy zany ke mampikatra raha ny tokony ho izy fa dia gaga ianao rehefa mandeha eny amin'ny lalambe eny eny rehetrarehetra eny eny mivory vahoaka eny fa tsy toa tsy mampaninina ny olom-pirenena tsirairay avy no mifanopa afa lay hoe mifankazatra sy mifanany ihany dia hoe mandeha ny teny ratsy fa olona tsy mifankahazo fa mifanopa mpitandro filaminana manopa mpamily manopa mpitandro filaminana ampikatra ny zavatra zany kanefa dia misy mpitandro ny filaminana ohatra misy sasatsasany amin'izy ireo izay rehefa eny an-dalambe eny misy tanao nge mifoka zava-mahadomelona le tena hoe avorazana mampikatra rehefa iza zany zay le hoe tsy tonga netana zay le hoe tsy tonga netana rehefa iza zany mamely dia tsy misy miteny tsisy misambotra ary rehefa iza misy misambotra olo-pirenena raha miady mivady miditra tsehatra avy hatrany mpitandro ny filaminana rehefa manakorotana amin'ny piray vodirindrina fa misy mpitandro ny filaminana miady mivady mijery fotsiny piray vodirindrina
zany hoe ny mpitandro filaminana aloha dia tokony olona milamina voalohany indrindra, tokony modely eny amin'ny fiarahamonina misy atsika. Olon'ny filaminana raha vao mijery anareo tsy voatery hoe mitafy an'ilay fanamiana misy an'ilay fahefana ianareo, fa tokony ivelany iny ary nareo dia efa fantatry ny olona hoe olona ankatoavy teny, eketeny ary olona manany mahizy azy. Ary ny zavatra misy nge eto amintsika vetivety fotsiny Gaëtan, ny zavatra tsikaritra ny mpitandro amin'ny filaminana rehefa mitoetra maharitra amina toerana anankiray dia lasa mivelatra le fifandraisana amin'ny manodidina eo. Ary le manodidina azy eo anie misy amin'izy ireny anie ilay olona le mitady biziny tena betsaka ao anatin'izay. Ohatra hoe za mba manao anty aferafery tiranga aloha, fa misy mpitandro filaminana ao ambadika ao afaka miaro aho, zay nge nitanjon'ilay izy. Inona zany ny vahaolana mifandraika amin'izay? Aza petraka amina toerana maritra ny mpitandro ny filaminana, asio fifanakalozana ao. Ohatra hoe ny mpitandro ny filaminana any ataoko hoe ny samy eto Antananarivo ihany ohatra dia somary avadika eo posta hafa indray aloha amin'ny rampitso dia miovaova, tsy ataona mijanona amina toerana iray hoe mandritra ny embolana tapataona maninitra dia eo amin'io toerana io ihany. Fa gaika ianao rehefa misy fiara mandeha na tsy manara-dalàna ary dia salama polisy dia lasa iny tsisy miteny, tsisy kozo ny tanora, satria efa misy ilay fifandraisana. Dia lasa misy ilay ena maso hoe rehefa ihany rehefa irakoto no misika dia voromanga, fa rehefa rabe no misoka dia lazaina fa vorondolo. Izay eo ihany fa ny zavatra tsikaritra kely fotsiny hoe tsy hoe akory manohatra teny feno asina, fa raha zany tsy mety tsy anaiky an'izany lay pon'ny vato sy ny ambobao sy talatamaty eny hoe aleo hoe ny anay raha be tsy ihany ozy izy satria izy tena manao ny asany araka ny tokony ho izy. Kanefa tsy maintsy atao tsikatry mihitsy moa raha be tsy misy fotoana indray kopatanina re zany anisan'ilay hoe zay le tenentsika hoe ny sasany satria ary io tsy voatery hoe ny mpitandro filaminana rehetra raha tsy mipiteny mitsipika fiampitany ianao atondra pitso miveriny eo ianao fa raha isika moa nde ohatra teo hoe inona moa zany lay tena hevitra manandanja atao anatin'ilay izy dia ty resaka ataontsika hoe ady amin'ny kolikoly sy ilay tany am-piandohana azadimo ilay resaka tsika tany am-piandohana hoe saodia tokony hovaina ary ny ataontsika teny filamatra sy ny hiraka ampanaovina an'ireo ny ainga tany amin'ilay ataontsika hoe fahitana ny zavatra misy eto amin'ny tany sy ny firenena, tsy ilay hitatsika tsiraidray eny anevon'ny fiarahamoniny ty resahako ty, fa ny hitatsika amin'ny ankapobeny amin'ny mahampitandro filaminana ankapobeny ny eto amin'ny firenena. Zany hoe raha isitsika ny amin'ilay hiraka nampanaovina azy sy ilay asa anirahana azy ny mpitandro filaminana, vitany ve zay, tanterany ve zay eo sika mahita na hita sika teo hoe tsy tanteraka ny tsy vitany zay hiraka nampanaovina azy zay, zavatra hafa no hitatsika eny anivon'ny fiarahamonina vokatra zay amin'izao fotoana, zavatra hafa no hitatsika eo niveau an'ilay firenena mihitsy satria amin'izao fotoana zany dia miova endrika ny fomba fijeran'ny olona zany ataontsika hoe tany filaminana zany, satria lasa tsy hoe piaro ny vahoaka sy ny fananany intsony fa lasa piaro ny tombotsoan'olombitsy, lasa piaro ny mpitondra sy ny sezany. Zay zavatra zay misy zany ary tsy fironina satria nanomboka tamin'ny ary zany eny nahatonga n'ilay eo analakely eo anolohan'ny lampantanàna ohatrany tsy de misy loatra tsony moloha eo am'izao, fa talohany eto efa nataon'zareo hoe camp militaire vaovao satria de eo mandrakariva ny mpitandro filaminana maromaro mitangorona tsy lavitra eo anefany eny amin'ny petite vitesse eo akaiky eo mirongatra ny harpos sy ny sito mahery. Hitatsika amin'izany hoe inona zany lay mission, inona no hiraka ary inona no anakaramany ny vahoaka malagasy an'ireo, satria azadino fa volam-bahoaka zany volam-panjakana ho an'ny mpiasa-panjakana zany, inona no anakaramany ny vahoaka malagasy an'ireo mpitandro filaminana. Zay fomba fijery zay no nampametra-panontaniana hoe saodia hoe afanontaniana no apetrako fa tsy hoe inona akory mametra-panontaniana ny olona sao de mba tokony hovaina ary
raha ovaina de ohatrotry ny ahoana ny fomba ahafahana manova azy. De za moa no nyteny teo hoe isika manana olona manana traikefa, manana olona manam-pahaizana afaka mijery zany, tsy anjaratsika no miteny an'izany fa ny zavatra tsapa fotsiny de hoe mila eo ampiadrasana an'izany zavatra rehetra zany mila manova fomba fiasa ary mila manova fomba fijery ianareo izay voatonona ao anatin'ity rafitry ny mpitandro filaminana ity hoe izay marina tokoa ve ny tena zavatra misy de ahoana inona ny atao, izay no antony resantsika eto hoe mbola azo atao zany, azo atao ny miroso am'izany satria de raha toka ny iraka nampanaovina anao tsy tanteraka amin'ny mahamiaramila anao de amin'ny rafitry ny corps manokana de tokony misy ny ataontsika hoe sazy mifandraiky. Izay zany no antony ilazana hoe izay fomba fijery zay no mila amboarina. Ny resany maro jaona ihany koa tany amboalohany nanitikitika ny saikle hoe amin'ny 120 tamtama de nametra-panontaniana hoe ary mety ho zay ve zany na betsaka ny olona tany Sambava sy Antalata amin'ilay dia farany tany satria raha ny fahakivin'ny tantsaha amin'ny resaka vidina lavanilina de tonga maro be ohatr'ireny ve misy ve ny ataontsika hoe fanerenan-kolaka, misy ve ny ataontsika hoe fanambazana ohatrany tamin'ny an'ireny anie misy fitaterana sy fanambazana vola ihany koa ao anatiny eo amin'ilay olona maromaro ary zay ilay faninanana rehefa tsy afatsafaka zany ianao de olona vitsy no azony solomavambahoaka taterina, rehefa tsy afatsafaka ihany koa ny ataontsika hoe préfet sy ny sisa de ohatrotry zany le zavatra misy ary zany zavatra zany manapirofo fa hoe efa miova ny fomba fijerin'ny olona, miova ny fomba fijerin'ny olona ary tamin'ireny anie mazana ary za mino fa tsy efa miomakomana indray zao ny ataontsika hoe karazana vary sy amina sy menaka sy ny sisa zany mantsy no tena manaitra ny olona sy hiazakazahan'ny olona ihany koa amin'izao fotoana zao raha vao tsy misy izay zavatra zay asa hoe mety isy ihany koa ny tombola ve azahoana trano mora tsy maintsy zay le fomba fiady miainga amin'izay fomba fiady zay sisa no azo ny mpitondra atao satria de napetrakotsika moa nyfanontaniana hoe osa ve izy na tsy osa hitondra vahaolana indray amin'ity resaka ataontsika hoe olana ny asan-dahalo sy ny olana eo amin'ny resaka fandraharana omby eto Madagasikara ity satria de tamin'ireny fotoana ireny tamin'iny parti iny efa hoe hametrahana an'izany ataontsika hoe filaminana ka nametrahana paikady vaovao ahafahana miady amin'ny asan-dahalo azadiny fa ny dahalo tsy ilay eny akanja fotsiny ihany, tsy ireo manafika tanàna amin'ny andro alina, tsy ireo ataontsika hoe mamono olona sy mandratra olona amin'ny andro alina na amin'ny andro atoandro fa misy ihany koa ary betsaka ilay ataontsika hoe dahalo ambony latabatra ary io dahalo ambony latabatra io no tena ataontsika hoe tomponantoka voalohany magaga anie de zao hoe misy ataontsika hoe fahasamihafana ihany ary misy fanavakavahana ihany rehefa misy fahatratrarana amin'ireny zavatra ireny amin'ireny tranga ireny misy olona avy hatrany de aseho avy hatrany de isehosehoana rehefa tratra manao ny tsy mety, tratra tsy manara-dalàna fa misy karazan'olona kosa de takotakonana tsy aseho ary tsy atao fantatry ny abesin'ny maro mihitsy zany zavatra zany zavatra tsy ara-dalàna zany zavatra mila hovaina fomba fijery mila soloiny zany ary ataontsika hoe mila fanavaozana zany ary mila fongorina ihany koa izany ataontsika hoe fanavakavahana zany satria de miteraka io fanavakavahana io miteraka lonolony miteraka fisaraham-bazana miteraka ataontsika hoe herisetra eny anivo ny fiarahamonina malagasy eny satria mandeha ny feo mandeha ny resaka mandeha ny sary ho an'izay tratra ny sasany ny ao ankilany kosa nefany mandeha ihany koa zany rehetrarehetra zany saingy tsy fantatra hoe iza lay olona tsy hita mazava hoe iza ny nanao an'izany ary zany zavatra zany mila